Maro ireo mpanao politika manamboninahitra na ihany koa olon-tsotra voarorota ao anatin'ny crise politika 2022 sy 2023 no tokony ahazo fampitsoran-keloka raha ny hevitry ny mpahalalana iray dia ny professeur Honoré Rakotomanana izany. Saripady ny fanomezana fampitsoran-keloka raha ny fanazavana ity farany ary tokony andinika tsara ny mpanatanteraka izany. Ny olona rehetra tafiditra amin'ny raharaha rehetra mifandraika tamin'ny crise politika 2022 sy 2023 ary niseho ny alohan'ny 17 septambra 2023 dia tokony ahazo fampitsoran-keloka avokoa araka ny hevitry ny mpahalalana ny professeur Honoré Rakotomanana. Ao amin'ny tondroza dia milaza fa hoe ny olona rehetra izay niara-pahavoazana hatraminy nanasiavana iny tondrotra iny dia mahazo mangataka onitra. Izany vorazana anatin'ny tondrotra zany. Dikan'izany raha ohatra zany dia hoe niara-pahavoazana hatramin'ny nanasiavana ny tondrotra zany, io misy raha am'le nampidirina raha namanankira izy intégration dans l'ordonnancement juridique interne dia 9 septembre hitako daty any zany. Kanefa ny daty matetika zena dia 17 septembre 2022. Ka na ohatra zany taorinan'ny 2022 zany dia nisy ny totsika hoe nisy heloka ka heloka mifandraika famatotra amin'ny toejavatra niseho tamin'iny tao anelanelan'ny 2022 sy 2023 dia tokony azo fampitsoran-keloka zany. Tokony azo fampitsoran-keloka ave ireo miaramila tao amin'ny comité du salut public ary tafiditra tamin'ny Rarabany. Tsy diso ny ohatra nisy général ankiray nahazo amnistia tao nefa nisy tao Rarabany ngamba tamin'ny 2022 zany taorinan'ny 2022 zany. Dia raha ohatra ny taorinan'izay zany nefa talohan'ny 17 septembre 17 septembre 2022 le Rarabany le nanangana comité de salut public zero tao raha araka ny eritseritra manokana io moa zany dia le hoe hevitry ny mpahalalana anankiray na hoe point de vue doctrinal n'izay. Raha ny avy zany raha ohatra ka hoe mijery manao analyse ary ataontsika hoe mijery ny heviteny interprétation des normes juridiques dia tokony azo amnistia satria zao fananganana comité de salut public zany fananganam-panjakana tsy misy amnistia politique tena hoe misy famaritana amnistia politique tena hoe tonga lafatra na hoe définition par excellence de ny hoe amnistia politique zany raha ohatra ny hoe infraction politique zany tena famaritana azy raha tsy zany hoe fananganam-panjakana zany complot reny zany hoe karaha zireny zany reny dia famatotra tany zavatra niseho tamin'ny anelanelan'ny 2022 sy 2023. Saripady amin'ny fanomezana fampitsoran-keloka ary tokony hitsinjo ny fampihavana pirenena araka ny hevitry ny professeur Honoré Rakotomanana izany.